Faly miarahaba antsika malagasy mparaitanindrazana tsy vako volo. Tsy ataoko lava ty video ty fa ataoko fohy satria niteraka resabe, niteraka eso, niteraka hafaliana ho an'ny sasany lay famoanany laharana fa faragidany amin'ny resaka fahantrana, voaloha amin'ny resaka fahantrana, faragidany amin'ny resaka fampandrosoana Madagasikara eran'izao tontolo zao. Tsy zavatra mahafaly ahy zany, tsy zavatra mampime, fa zavatra mampalahelo. Ary zany ny antony nanaovako an'ity video ty mba hahatonga sainan'ny tsirairay. Fa raha fantatsika ny dikany hoe fanjakana État de tsy homehitsika, tsy haneson'ny tenatsika, tsy haneson'ny mpitondratsika. Satria ny fanjakana na ny État de ny fitambarana zavatra telo: ao le tanindrazana, ny territoire, ny faritra misy atsika, de ao ny mponina ao aminy, de ao ny fahefana mahefa. Raha atao amin'ny teny vazaha izy, élément constitutif de l'État, le territoire, la population et le pouvoir souverain. Ny État zany tompoko de système administratif zay manomboka any ambony, de misy ny antsoina hoe gouvernement, zay le pouvoir central, de midiny eo any amin'ny collectivité territoriale décentralisée, de mbola misy ny antsoina hoe établissement public national, établissement public à caractère industriel et commercial, de mbola ao ny antsoina hoe 3P, partenariat public privé. Ny fitambaran'izay no antsoina hoe fanjakana. Karaha resy le fanjakana de marina fa misy filoham-pirenena eto, misy gouvernement zay tariny premier ministre, zay lehiben'ny administration sy ny lehiben'ny gouvernement. Fa isika rehetra no gisitra satria misy samy tsy mahavita ny asany. Mametaka fanontaniana raha nivahiny tamin'ny televizion na raha vavy anankiray, fa maninona no afaka ho tompon-dakany Afrika amin'ny basket 3x3, ny lehilahy sy ny vehivavy malagasy? Maninona no lasa champion du monde amin'ny tir de précision ery zandrikely Zigle? Mbola misy ny talohany ry Douda tany Espagne tamin'ny 2021. Maninona no afaka misongadina ny atleta malagasy sy ny mpanao sport, indrindrandrindra ireo sport individuel? Satria manana olana isika amin'ny firaisan-kina amin'ny resaka solidarité. Raha vao zavatra hitambarana de sahirana atsika menakavy satria misy haine, misy fankahalanana voizina eto amin'ny firenena ty. De izay no mahatonga atsika gisitra, satria raisitsika ho fahavalo ireo mpitondra fidiny maronisa, raisitsika ho fahavalo ny olona tendreny le mpitondra voafidiny maronisa, raisitsika ho fahavalo indrindra ireo malagasy zay mbola mahatsiaro tena hiasa. Satria rehefa miasa io, raha miasa ny fonctionnaire, raha miasa ny mpiasam-bahoaka sy ny mpiasam-panjakana, de ny 50% ny machine administrative mihodina. Fa kosa ampitahorina fitsaram-bahoaka amin'ny Facebook sy ny fanakianana eraky ny réseaux sociaux, de tsy tonga saina ny tompona andraikitra. De zay mahatonga hoe il y a des responsables irresponsables ici à Madagascar. Tompona andraikitra tsy mampantatra ny andraikitrany, tompona andraikitra tsy tompona andraikitra. Ka izany le mahatonga le échec. De zao échec zao, ny échec ny Madagascar zay iainantsika zao, de échec collectif.
satria samy tsy nanao ny asatsika isika. De maninona raha miverina maka sofla daholo ny tsirairay ka maka ny performance nireo mpanao fanatanjahantena reo mba ho championne. Manao inona ny andraikitra ny filohan'ny republika, inona ny andraikitra ny premier ministre miaraka amin'ny membre ny gouvernement, moa ve mba misy résultat isaky ny ministère, inona ny andraikitra ny solombavam-bahoaka, inona ny andraikitra ny sénateur, inona ny andraikitra ny gouverneur, ny andraikitra ny préfet, ny chef de district, ny délégué d'arrondissement, ny andraikitra n'ireo maire ho fidina sy ny teo aloha, inona ny andraikitra nareo SG ny ministère rehetra, DG ny ministère rehetra, directeur ny ministère rehetra, chef de service, inona ny andraikitra ny DG n'ireo établissement public national, établissement public à caractère industriel et commercial. De samy mangina isika satria vesarana hoe ny filoham-pirenena ny diso rehefa gisitra Madagasikara. Isika rehetra tompoko ny diso satria mety tsy mandray andraikitra, mety tsy mahay ny asatsika fa manaiky tendrena fotsiny, manaiky tendrena fahatany de tsy mahalala ny tokony atao. Kaoko amizay samy tonga saina fanentanana ny ahy. Inona ny asan'ny société civile, inona ny asan'ny église, inona ny asan'ireo ray aman-dreny ara-drazana, inona ny asan'ny tanora, ny asan'ireo beantitra, ny asan'ireo mpamboly sy ny mpiompo sy ny mpanjono. Ndao iverenana le izy. Zay ny antsoina hoe réorientation na politique publique eto Madagasikara. Inona ny asanareo mpandraharaha amin'ny resaka solika, amin'ny resaka entreprise privé sy ny sisa, inona ny asan'ny mpandoa hetra, inona ny asan'le mpandray hetra, natao nakaiza ny hetra sy ny sisa, inona ny asanareo mpanao gazety. Fa raha voavaly daholo zao zavatra teneniko zao, tsisy Madagasikara ho gidan'izany eto, ho gisitra zany. Fa nohony isika mifandray ho fahavalo eto, fa sahala amin'ny malagasy iray tanindrazana, iray raha mipetraka anatina nosy lehibe anankiray, de zay ny mahatonga atsika ho sahirana satria le civisme mivadika fanatisme no ampianarina eto. Tsy tenenana an'izy io na ny andaniny na ny akilany na ny afovoany na ny mbola hiditra nao politika, de lasa fanatika itsika. De ny tena mampalahelo amin'ny mampiasa mpanjakana zany, resy tsika mpiasa mpanjakana satria tsy manao ny asa tsika. Matahotra tsika hiasa sao de verin'olona hoe piso lelaka. Zay averiko foana zay terme zay, mandra-paharavany zay terme zay de averiko foana. Satria zay miasa hiany no enjehina. Io ara fa manovokovoka fa misy lelaka. De raha samy manovokovoka daholo de tsy mihaino le resaka misy lelaka tsika, samy manao zay manandrify azy. Tsisy Madagasikara ho gisitra zany tompoko lasy tompoko vavy. Ny ahy de alahelo mitenenako eto. Raisitsika manomboka ny filohan'ny republika ny andraikitra, ny premier ministre, sy rehetra ny tononoko teo fa tsy averiko tsony le izy. Ndao samy mandray ny andraikitra haritra ny monsieur Fokotany. Raiso ny andraikitra zareo aza manaiky ataon'olona gisitra zany fa mba manana hambopo isika. Zay ny antsona hoe hambopo pirenena, zany ny antsona hoe patriotisme, fitiava-tanindrazana. Tsy mijery an'izaniza fa mba manao au moins anao zay manandrify anao. Rehefa tsy anao anao de aza mampijaly ny voaka malagasy, aza manao kolikoly, aza mamitakolona, aza managadra olona fahatany, aza manaminamitra olona fahatany, aza tetserina ny voaka malagasy. Satria zao ne ny vokany gisitra, de isika rehetra no gisitra, fa tsy olona ray na olona roa na olona telo. Isika rehetra no miesoe, isika rehetra no tsy mahavita ninninona, isika rehetra no resy. Fa za mieritreritra hoe tsy resy raha mampiasa mpanjakana. Misy koa ny olona miasa anatin'le mpanjakana ao fa mpanohitra izy de mieritreritra fa tsy mpanjakana. Misy député opposition de tsy mpitondra izy izy, ka volan'izy niraisinao ndamitesy ny sisa. Ka makaheretsika rehetra, avereno le hampody, avereno le toe-tsaina, ndao ifanampy, ndao ifanohana, mba tsy ho gisitra tsony amin'ny manaraka. Mankasitraka tompoko lahy.